Rehefa malala rehetra ao amin'ny tompo ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray Jesosy Kristy tompontsika amen. Anio alahady fahaenina ny septambra 2024 izay manjinantsika lohahevitra vaovao-indray manao hoe miasà amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Moany an-tanantsika ary ny salamo fa 1:100 ny andinin'ny voalohany hatramin'ny andininy fahavolo. Aorian'ny salamo dia ataontsika nira 4:100 ny andininy rehetra. Dia hitsangantsika hideran'ny tompo. Rehefa hitantsika ary ny salamo dia rahantsika miredina fiderahantsika an'Andriamanitra. Alleloia! Hideran'i Jehovah mifoky rehetra aho eo amin'ny fivoriany marina sy ny fiangonan-dehibe. Lehibe ny asan'i Jehovah ka adininy izay rehetra mankasitraka azy. Mahadera sady malaza ny asany ary ny fahamarinany maharitra manakizay. Manao izay ahatsiarovana ny fahagagana ataony izy. Miantra sy mamindra fo Jehovah nomeny hanina izay matahotra azy. Tsarovany manakizay ny fanekeny. Ny herin'ny asany nasehony tamin'ny olona, tamin'ny nanomezany azy ny lovan'ny jentilisa. Ny asan'ny tanany dia fahamarinana sy fitsarana. Mahatoky avokoa ny didiny rehetra. Mitoetra mafy manakizay doria ireny, fa nataony tamin'ny fahamarinana sy fahitsiana. Manatitra fanavotana ho an'ny olona izy. Efa nanorina ny fanekeny ho mandrakizay izy. Masina sy matahotra ny anarany. Ny fahatahorana an' Jehovah no fiandoham-pahendrena. Ny fahalalana tsara no ananany izay rehetra mankatoy izany. Maharitra mandrakizay ny fiderana azy. Amen. Andriananario endreny vonina intrao, ny tany sy ny lanitra mamelatra ny lasana, ny asanao rehetra ny famonjena lehibe, mitaridalana Rizanakundry masina Jesosy izay isaorana, ianao ny antranay ka nentinao ny otana, ny menarana resinao ny fasana vinakina, ka ianao nanokatra ny lanitra idiranay. Orifanahy masina izay mitarikana, hanetry tena sy anaiky fampanota izay, mitaona sy mananatra anay andray avotra, ka manamasina anay marasony fisaorana. Ny voavonjimba amin'ny anjely mankasitraka, ny tany sy ny lanitra mikambana anandratra, anao riray sy zanaka, anao fanahy masina, izay maneho famonjena velo fitiavana. Dia iombona amin'ny vavaka isika. Ry Andriamanitra rainay eo, misaotranao izay ny amin'ny fahasoavanao ka nomenao fotoana manokana izay amin'ny ity an'io ity, ahafahanay manompanao amin'ny alalan'izao fanompoam-pivavahana izao. Mankalazanao izay ny amin'ny famindramponao ka afaka miombona aminao indray. Mideranao izay fa lehibe sy mahery ianao. Eny,
anananao fahefana avokoa izay rehetra zao ka arindranao araka ny sitraponao Andriamanitra. De raha ina sy ankalazainy ianao fa mendrika anao izany raha io manoloana ny fahamasinanao sy ny fahamarinanao. Indro manantona anao amin'ny fanetrenteny izahay, mamindrafo aminay. Maniry ny ho hamasinanao izahay, maniry ny ho hamarinanao izahay, koa tanterao aminay raha io izay sitraka ao Andriamanitra. Ankehitriny raisinay amin'ny finoana ny fahasoavanao izay tanteraka noho i Jesosy Kristy. Mankasitraka indrindra Tompo, mangataka aminao ary izahay ny mba hiasany fanainao masina aty anatinay hahatanteraka ny fahasoavana izay efa nomenao anay. Eny, hitarika anay ny amin'izay rehetra ataonay mba olona miavao hatrany izahay mpanomponao. Miasà ty anatinay fanay masina ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay loharanom-pamonjena no angatsahana izany vavaka izany. Amen. Tonga amin'ny fotoana iainona ny ten'Andriamanitra sika soariavana, ko ataontsika ny hera 240 ny andininy voalohany sy ny andininy fahatelo dia hitsangana ny mpanompon'Andriamanitra izay hivavaka sy hamaky ny soratra masina. Velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka nadorana satria tsy ho levona ny sekoly alahady dia mivelona aminy. Utsaraina isika ka ilay teny velona no anavakatsika ary koa anavotra komenoany teny fahasoavana. Miara-maki ny teny soatra masina tsika tompoko. Sokafy ary ny baibolinareo ao amin'ny testameta taloha. Boky ny Agay-paminany, toko 2, andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Boky ny Agay-paminany, toko 2, andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Testameta vaovao, filazantsara arak-lioka, toko 12, andininy 4 ka hatramin'ny faraika amby 20. Filazantsara araky ny lioka, toko 12, andininy 4 ka hatramin'ny faraika amby 20. Ary hofaranantsika ao amin'ny epistily voalohany ho an'ny Korintianina, toko 7, andininy 10 ka hatramin'ny 15. Epistily voalohany ho an'ny Korintianina, toko 7, andininy 10 ka hatramin'ny 15. Mbola hiara hivavaka isika Tompo. Ry Tompo Andriamanitra io, misaotra anao izahay raha mbola nomenao zao fotoana zao indray. Ahafahanay mamaky sy mihaino ny teninao. Ko mangataka ny fanainao masina izahay ray io, hiasa mahery aty anatinay, mba hatakaranay izay tianao ambara aminay amin'ny alalan'ny teninao, izay aina ho an'ny mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Dia mitenena Tompo fa vonika anao mandrakariva izahay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Agay toko 2, andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy, amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'ny andro fahiraika ambin'ny 20 tamin'ny volana fahafito no nahatongava ny tenin'i Jehovah nentiny Agay-paminany nanao hoe: lazao amin'ny Zerobabela zanaky Sealtiely, governoran'i Joda, sy amin'ny Josua zanaky Josadaka, mpisorona be, ary amin'ny sisa amin'ny vahoaka hoe: iza ny mbola sisa aminareo izay nahita ity trano ity tamin'ny voninahiny taloha, fa manao ahoana kosa ny fahitanareo azy izao? Moa tsy toy ny tsinotsinoneo masonareo ity, nefa mahereza ankehitriny ry Zerobabela hoy Jehovah, ary mahereza ry Josua zanaky Josadaka, mpisorona be, ary mahereza ianareo vahoaka rehetra hoy Jehovah, ka miasà.
fa izao no momba anareo i Jehovah tompony maro araky teny fanekena nataoko taminareo fony nivoaka avy tany Egipta ianareo ary ny fanaiko dia mbola mitoetra ao aminareo ihany koa aza matahotra ianareo fa izao no lazainy Jehovah tompony maro indray makakoho raha afaka kelikely dia ampiroroko ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina sy ny tany maina ary ampiroroko ny firenena rehetra ka ho avy izay iriny firenena rehetra ary ho fenoko voninahitra ity trano ity hoy Jehovah tompony maro ai ny volafotsy ai ny volamena hoy Jehovah tompony maro ny voninahitra ity trano ity any aparany dia ho lehibe noho ny tany aloha hoy Jehovah tompony maro ary eto amin'ity fitoerana ity no hanomezako fiadanana hoy Jehovah tompony maro. Amen. Dia nanao fanoharana taminy izy ka nanao hoe ny tanin'ny lehilahy manan-karena anankiray na vokatra be ary izy nihevitra tao am-pony hoe ahoana no ataoko fa tsy manana fitoerana amriko ny vokatra aho ary hoy izy izao no ataoko handrava ny trano fitehirizako aho ka hanao izay lehibehibe kokoa ary ao no amriko ny variko rehetra sy ny fananako dia ilaza amin'ny fanahiko aho hoe ry fanahy io manana fananana be voatahiry ho amin'ny taona maro ianao mitsahara mihinana misotroa mifalia fa Andriamanitra kosa nanao taminy hoe ry adala anio alina no alaina aminao ny fanahinao ka ho aniza izay zavatra no arianao toy izany izay miary arena ho an'ny tenany ihany nefa tsy mba manan-karenany amin'Andriamanitra. Ary araka ny fahasoavan'Andriamanitra ny mena tahaka ny fanaon'ny mpitamarika mahay no nanaovako ny fanorenana ary ny hafa mandrafitra ny eo amboniny nefa aoka ny olona rehetra hitandrina izay arafiny eo amboniny fa tsy misy mahay manao fanorenana afa-tsy izay natao dia Jesosy Kristy. Ary raha misy mandrafitra volamena na volafotsy na vato tsara na hazo na bozaka na mololo eo ambonin'ny fanorenana dia aseho avokoa ny asan'ny olona rehetra fa ny andro no ampiseho azy satria aseho amin'ny afo izany andro izany ka dia ho zahan-toetra amin'ny afo ny asan'ny olona rehetra. Raha maharitra ny asan'ny olona izay narafiny eo amboniny dia andray valim-pity izy. Raha ho leviny afo ny asan'ny olona dia ho faty antoka izy fa ny tenany kosa dia vonjena nefa toy ny avy eo amin'ny afo ihany izy. Ray masina manasinanay ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny hira fahatelo amby 700 no ataontsika io mpitsanganana dia andre ny afatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Faly miona aminao amin'ny alalan'izao fampavahana izao. Ianao izay malalan'Andriamanitra sady voantso no masina hitoetra aminao mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay hakantsika ny afatra ho antsika amin'izao alahady izao
de zay hita ao amin'ny filazantsara araky lioka lioka toko faharoambin'ny folo ka ny andininy fahinambin'ny folo ka hatramin'ny faharaiky ambin'ny folo. Ny mpandikany soratra masina moa dia mametraka lohateny hoe ny amin'ny fanoharana ny amin'ilay mpanakarena adala. Ny dikateny iombonana de nametraka ny hoe fanoharana ny amin'ilay mpanakarena zay tsy misaina. Ao amin'ny soratra masina tsara fantaritsika rehefa mampiasa ny voambolana hoe adala dia filazana fa ny olona zay antsoina hoe adala dia ny olona zay manao n'Andriamanitra tsy misy. Ary zany no hitatsika eo amin'ny Salamo fahaefatra ambin'ny folo ny andininy voalohany manao hoe ny adala no manao anakapo hoe tsy misy Andriamanitra. Ka ny olona adala dia ny olona zay tsy mametraka n'Andriamanitra eo amin'ny fiainany fa mametraka n'Andriamanitra kosa ivelany fahavelomany ary tony zay tsy mahakasika ny fiainany zany finoana n'Andriamanitra zany. Ny zavatra nisy zay ambaran'ny filazantsarany liko eto de zao tao anatin'ny vahoaka zay niaino an' Jesosy de nisy nangataka azy ka nyteny hoe mpampianatra mba teneno ny rahalahiko mba hizara lova amiko. Zany hoe fizarana lova zay mitondra amin'ny fisainana aty na fifandirana ho amin'ny fitiavana hareny zany. Laviny Jesosy moa zany satria ho izy hoe iza no nanendry ho mpitsara na mpizara lova eo aminareo. Ary de nanao fampitandremana izy amin'ny andiny fadimy ambin'ny folo ny hoe mitandrema ianareo mba tsy ho azo ny fiahina ny amin'ny fangorenan-karena na ny fiaremana. Ka de nanao zao fanoharana izao izy. Nisy lehilahy mpanan-karena anankiray zay nahavokatra be ny taniny ary rehefa vokatra zay nambolenika azony de nieritreritra sy nyresaka irery izy ka nanao hoe ahoana re no ataoko hoe kely loatra ny fitehirizam-bokatra zay ananako ka tsy mahomby reto vokatra be sy ny fananako reto. Ka ndeha hanao trano fitehirizam-bokatra lehibe kokoa ary ao no amoriko ny variko sy ny arenako rehetra. Rehefa vitany zany dia laza tamin'ny tenany izy na miteny tamin'ny tenany izy ka nanao hoe efa nahavokatra be zao ianao ka dia mifalia miravoa misotroa mitsara fa anana fananana betsaka ampy ivelomanao ampy anananao fahafaham-po amin'ny fiainana mandrito ny taona maro. Zany no fisainana zany no tao anatin'ny fonty lehilahy mpanan-karena ity rehefa nahavokatra izy. Fa Andriamanitra kosa nahapatsiahy azy ka nyteny hoe anio alina no esorona aminao nahaverina ty amiko ny ainao de ho aniza moa zay nisasaranao sy nangoninao. De toy zany ny ahazon'ny olona zay miary arena ho amin'ny tenany fa tsy mba miary arena ao amin'Andriamanitra. Inona ary no mahadalana mahakely fisainana an'ity lehilahy voalaza ny fanoharana ity? Voalohany indrindra de zao ny fiheverany fa ny arena be no mahavelona azy. Ny fandresen-dahatra tao aminy fa rehefa ampy am'izay ilainy amin'ny maha olona azy de anana fahavelomana ahatra.
raha vokatra ny taniny de tsy mba nisy zay fisaorana an'Andriamanitra ka adinony lay tenin'ny apôstôly Paoly manao hoe Paoly namboly, Apôlôsy nandena, fa tsy nitsinona zay namboly izy nandena fa zay nampitombo no lehibe. Andriamanitra no nampitombo sy nahavokatra, adino zany. Fa zay nataony de ny hoe ino no ataoko mba hahatonga an'ireto vokatra be ireto, mba afa-po aho eo amin'ny fiainako, ahafahako mitsahatra, ahafahako mifaly, ary dika teny sasany moa de am'izay ahafahako miliba na zay manao zay dany ny kiboko. Ny adinony dy zao alaka nambara teo, tsy miankina amin'ny betsahan'ny fananan'ny olona ny fahavelomany, fa fanomezana avy amin'Andriamanitra izany, ary azon'Andriamanitra alaina. Ary ny dika teny moa raha mivantana amin'ny teny fototra de ho ny tenin'Andriamanitra, anino amerenana aty amiko indray ny ainao na ny fahavelomanao. Andriamanitra no nanao ny olona tamin'ny vovotany, ary ny olombelona de vovotany no omen'Andriamanitra fofonaina mahavelona, ka ny fofonaina mahavelona na ny fiainana avy amin'Andriamanitra araka ny Genesis de azon'Andriamanitra alaina indray. Ary zany no mitranga eto amin'ny fanoharana ataon'i Jesosy, raha nikasa fa nahavory vokatra be afaka ivelomany mandritry ny taona maro, ty lehilahy mpanan-karena ity dia ny alina ihany, io alina io ihany de hitsahatra amin'ny fahavelomana izy, na averin'Andriamanitra na alain'Andriamanitra aminy zany fiainany zany. Zany no ilazana hoe tsy misaina na hadaly izy, tsy ny fananany zany fiheverana, fa tsy azy na ny marimarina koa, tsy ny abetsaky ny fananany ny mahavelona azy. Ry havana malala, ny miary ny arena ho an'ny tenany no nataony ty lehilahy ity ao anatin'izao fandaharana zao, fa tsy nitsinjo lay tena arena ao amin'Andriamanitra. Ary ny arena ao amin'Andriamanitra moa raha hambara ny soatra masina dia ny fananan'ny olona ny antsoina hoe fampiasana ny arena ho amin'ny fiantrana, ary ny fiantrana de tsy hafa fa feno fitiavana ka anahana fiombonana lay tia azy de Andriamanitra, ka mahatonga azy anana fiombonana koa amin'ny hafa, ary indrindra fa zay ambara hoe mila vonjy. Ary tsy misy olombelona zay tsy mila vonjy, satria samy mitady ny fiainana. Ny fampibebahana sy ny fitomana ny olona ho amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitoriana ny vaovao mahafady na ny filazany tsara mba hanomanany ny fionana amin'Andriamanitra ka andraisan'ny famonjena ao amin'i Jesosy Kristy mba handovan'ny fiainana marak'izay. Izany no fanorenana na fitehirizana arena amin'Andriamanitra, ka ahafahana misaotra azy sy mampiasa zay rehetra arena nomeny amin'izany fanambarana ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny olombelona rehetra izany. Fa ny faharoa zay ilazana fa tsy misaina na adala ty lehilahy voalaza amin'ny fanoharana ity de ny fiheverany fa azy ny fotoana, azo ny fotoana, ny fisainana tao aminy zay hitahiry ny vokatra ao anatin'ny fitahirizam-bokatra lehibe mba hampaharitra izany ho amin'ny taona maro dia fiheverana fa azy ary tompony fotoana izy ka azo ny atao.
ny miazona sy mampahatra an'izany ataona maro ny fahananany ny fananana ahafahany velona am'izany ny andandiny sy ampiasany ro vokatra sy ny arenany zay miavosa ihany koa zay nilazany tamin'ny tenany na ny fanahany hoe mitsahara zany hoe afaka glabona kokoa tsy misahirana intsony mihinana manao zay mahafaly ny tena amin'ny hanina ary misotro afaka etaeta tsy manam-pandirina ary mifaly damily ba manao zay mahafinaritra ny tena dia filazana fa azo ny fotoana ka izy no mandahatra sy manao zay fampiasana azy arak'izay mahadevolana ny kibony adinony fa fikasana ihany no azy fa ny fotoana dia an'Andriamanitra ary an'Andriamanitra ny fotoana ka ny fampiasana zany arak'izay fatahoran'Andriamanitra no isitrahana ela izany ao amin'ny fahavelomana ary izany no ilazany Paoly fa raha miasa ny olona de miasa ao amin'ny fanorenana de ny fanorenana ao amin'ny Jesosy Kristy ary ho tsaraina ao anatin'ny fotoana ny asany olona ka raha atao anatin'ny fahataonan'Andriamanitra anaovany azy de aharitra na hanjary ho hita ao anatin'ny fotoana zany asany zany ary Andriamanitra ny tompon'ny fotoana ka zay mihevitra fa azy zany dia nirehare amin'ny fahasahina ka mangalatra amin'Andriamanitra hoy Calvin mangalatra amin'Andriamanitra zay mihevitra fa azo ny fotoana ary de mampahatsiahy zay teny nataon'i Jakoba ao amin'ny toko faefatra ny andininy 17 izy am'izany ka hatramin'ny 17 manao hoe ianareo zay manao hoe anio na ampitso de akany ananina izahay ary toetrany heritaona ka ividy sy hivarotra ary ahazo tombaritra kanefa tsy mahalala no mipitso ianareo inona moa no ianareo fa vetivety de levina fa aleo manao hoe raha sitrapo ny tompo ka velo izahay de ataonay zao na zatsy fa zao de mirere amin'ny fahasahina ianareo ratsy ny firerehana toy izany ko zay mahalala anao soa nefa tsy manao de eloka ho azy izany zany fanambarana fa an'Andriamanitra ny fotoana ary ananan'ny olona fahendrena raha mahatsiaro zany fa raha mihevitra izy fa izy sy azo ny fotoana de anjary ho toy ny fahadalana izany ka ny fahendrena zay mifanohitra amin'ny fahadalana dia ny manisa ny andro ho an'Andriamanitra mba hananana fohendry hatrany no ambaran'ny Salamo 80 ny andininy 12 hoe mampianaranay anisa ny andronay azahoanay fohendry de amina malala fotoana nahatsapahany zao tontolo zao zany tsy fahafahany ny fe na manana ny fotoana izany fotoana zay nahatsapahantsika manokana fa raha misy ny valanaretina Covid-19 dia tsy atsika ny fotoana raha avokoa ny fikasana rehetra ary zany manambara fa raha toka tsy mametraka zany ho an'Andriamanitra isika de tonty lehilahy ao anatin'ny fandarany ty tsy misaina ary zany no mahatonga an' Jesosy rehefa manohy
ny teny ao reny zao fanoaran'zao miladany hoe aza mana ny am'izay hoaninareo ny am'izay ho tafianareo ny am'izay ho sotroanareo fa ny aina mihoatra noho ny anina na ny fitafiana zany hoe adalàna ny be fanahina kanefa tsy afaka mampitombo na de ray minitra na de ray segondra akory azy amin'ny fotoana zay avela tolona ka raha zavatra zay tsy azonao atao no mabe fanahinanao fa adalàna izany fa mahatokia an'Andriamanitra ary apetrao amin'Andriamanitra ny fotoananao ny fiainanao koa Miasà amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra Miasà ao anatin'ny finoana na ny fahatokiana an'Andriamanitra ka araroty ny fotoana na ny andro azo anaova-tsoa mba anananao ny arena tena arena sarobidy ao amin'Andriamanitra ny fotoana zay omen'Andriamanitra anao na de foy azy kanefa ampiasanao sy ataonao ho am'izay imbonana amin'Andriamanitra mba hananao fiombonana amin'ny hafa ka tsy atonga anao anana zay fitiavana arena diso tafahoatra ka mety anaovana fanaranam-po ary tsy atserovana intsony an'Andriamanitra dia hitarika fahavoazanao nao fa raha fotoana foy azy no anananao ka iasanao amin'ny fahataoran'Andriamanitra dia anjary ho mandrak'izay zany satria ao am' Jesosy Kristy lay tompony fotoana sy tompony tantara araka ny voalaza hoe izy no alfa sy ny omega no afaka hitahiry zay nomen'Andriamanitra anao ka nampiasanao ao amin'ny famizam-boninahitra aminy de lay fitiavana tarika ny olona ho aminy anaiky an Jesosy tompo sy mpamonjy tsarovy ary havana fa ny tena no ambony noho ny arena ary izay no mahatonga an Jesosy miladany hoe raha azon'ny olona rehetra aza izy zao tontolo zao ka very ny aina very ny tenany inona no ason'ny olona ny ainy fa raha azony kosa Jesosy Kristy le tompony fiainana ary fahavelomana ary tompony tantara dia na foy aza itoeriny am'izao tontolo zao dia anjary voatahiry sy azona mandrakizay ao amin'Andriamanitra ny fiainana mandrakizay zany dia amina malala eto isaoran'Andriamanitra ary ny arena nomeny anao de toetra mandrakizay amin'ny fiadanany anao ary azonao sitrahana dina ankehitriny zany ary rahatr'izay ho amin'ny lovanao tsy manam-pahatabera amin'ny famonjena amin'Andriamanitra anao ao amin'ny fanjakany de ho an'Andriamanitra ireriny voninahitra aminao kosa ny asa ny fanahy masina mba hanananao fahendrena ka hafantatra fa ny aina no amboniny arena ary Andriamanitra ny fotoana ka isay ho azy zany mba hanananao fiainana mandrakizay amen. Jetu izar, bau iraka,
antsika hiaraka hivavaka. Ry Jesosy Kristy zokinay eo, misaotra anao izay midera manome voninahitra ny anaranao noho ny fitiavanao sy ny famindramponao aminay. Fa mbola tsy mitsahatra miteny aminay ianao, mampianatra anay ny sitraponao hatrany amin'ny androm-piainanay. Misaotra fa mbola nampianarinao izay mba tsy ny hiary ny arena ety an-tany izay mora aloha sy mety levona, fa hiary ny arena any an-danitra. Misaotra Tompo fa ampianarinao izay mba hanomeny malahelo ary hitantana anay ihany koa ianao amin'ny fiainanay manontolo, tsy afoina asaraka anay. Raha miombona aminao tokoa izay, raha manaiky anao ho Tompo sy mpamonjy ny fiainanay. Ankehitriny ary Tompo, ampianary izay anisany andronay, ahafahanay manao ny drakitra anay any an-danitra. Ampio izay mba ametraka ny fiainanay manontolo eo am-pelantananao, amin'izay rehetra ataonay na amin'inona na amin'inona. Ary anokana fotoana hivavahana sy hiainona ny teninao. Fa ny teninao ihany koa no milaza fa mifankazara amin'ny tsy tody hiadana ianao. Koa apetraka eo am-pelantananao ny fotoananay rehetra, ny andronay, izay rehetra ataonay mba hisehon'ny voninahitrao. Eto izay Tompo dia mitondra mbavaka ho an'ity firenenay ity, izay tena ao anatin'ny zavatsarotra izay mahatonga ny fiainanay, mahatonga ny sainay tsy tafatoetra aminao, mahatonga ny sainay herikerika, andeha hitady Andriamanitra hafa na andeha hanompo zavatra hafa mihitsy aza. Mifona aminao izay amin'izany tsy fitokiana ianao izany, fa matetika izahay Tompo dia toa be fanahiana, toa tsy mahatoky akory fa ianao no Tompo sy mpamonjy ny fiainanay. Toa manonona foana ny anaranao izahay. Ka ankehitriny Tompo, ampioreno aty anatinay ny finoananao, ampioreno aty anatinay ny fitiavananao Andriamanitra, mba ho tanteraka ny sitraponao aminay. Mitondra-mbavaka izahay Tompo ho an'ny vahoaka malagasy, ampio mba tsy tanondrika ao anatin'izao arety mandringana izay mamely ny firenena maro izao. Fataovany tsapan'ny vahoaka malagasy Tompo hoe te hisy hevitra tiany ambara aminao, dia ny fitodiana aminao izany. Miala nenina aminay mandrakariva ianao, fa tsy misy fona ho verina dia iray akory aza aminay, tsirairay avy, aminay olombelona izay noharianao tahaka ny tenanao. Mitondra-mbavaka izahay Tompo ho an'ireo marary ny coronavirus. N'aiza n'aiza toerana misy azy ireny Tompo, ianao no hiasa feno tanteraka amin'ny aretina, ary anendry loharan-karetina rehetra ao anatiny, ka ampahery azy, hivavaka sy anaiky anao Tompo sy mpamonjy ny fiainany. Mivavaka izahay ho an'ny kristianina rehetra, mba tena ho sahijoro vavolombelonao na amin'inona na amin'inona, ary indrindra amin'izao fotoan-tsarotra izao. Mitondra-mbavaka izahay ho an'ny ray aman-dreny mpitandrina eto amin'ity FJKM akadikely ity. Ianao Tompo no omba sy taritalana azy, ampahery azy raha sendra zavatsarotra, ary ampio izy mba hanao ny asanao amin'ny kitso-po tokoa izay efa nanendrenao azy. Io koa ny ray aman-dreny mpanampy azy. Ianao Jesosy Kristy no omba sy taritalana azy, satria ianao no efa nanendry azy ho irakao, ka hanao ny asa amin'ny herim-po sy amin'ny fanitretena ihany koa izy. Mitondra-mbavaka ho an'ny sampana velona rehetra ato amin'ity FJKM akadikely ity, izahay ankehitriny, mba tsy hatoritory fa tena hoe hifotoko amin'izao andro farany izao. Tompo, mitondra-mbavaka izahay ho an'ireo rehetra izay ao anatin'ny ady sarotra, misy ny marary, misy ny very hevitra, tsy afa-mitraka akory. Tompo, ianao no ampahery azy ireny, ary mangataka koa izahay Jesosy ho an'ireo izay
namoiavana aman-tsakaiza, ampahery azy ianao ary ampionina azy. Misy ny tsy mananasa amin'izao fotoana izao Jesosy, anambina azy ianao tahaka nanambinanao ny voromanidina no mihoatra noho izany no anambinanao ny zanak'olombelona, ko ampahereza izy iray ny meo asa izay mety sahaza ho azy. Eo koa ny mpanala fanadinana Jesosy, ampahery azy ireny ianao ary an'olotsaina azy, amefana mifaindrena sy fitadidiana ho azy ireny ianao. Petraka ampelantananao Tompo, ny ankohonana tsirairay avy, ampahereza ary aoka mba hiorina mafy ao aminao ny finoany. Tompo, ampitomboy ny finoanay ary azony izay fa tsy mahazona anao. Ary mahafaly anay ny anakambana vavaka efa nampianarinao manao hoe: Rainay ao izay any an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra, omeo anay nio ny hanina sahaza ho anay, ary mamela ny elokay, tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ao amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Hitsangantsika anambara ny finoantsika. Ny fanekempinoana apôstôlika na ny fanekempinoana larina voalohany no entintsika maneho ny finoantsika ny Tompo. Mino an'Andriamanitra raitsytso mpanao ny lanitra sy ny tsany aho, ary mino an Jesosy Kristy zanan'lahy tokana tompontsika, izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Virjiny, nijaly raha nanapaka i Pôntio Pilato, nomboana tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainany tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetrika eo kavan'Andriamanitra raitsytso. Avy any no hiavin'ny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masinao, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan'ny tenany maty, ary ny fiainana manakizay. Amen. Isaorantsika ny Tompo ny amin'ny nahafahantsika nanatanteraka izao fanompoam-pivavahana izao. Amarana izao fotoana izao isika, andray ny tsodrano, aorian'ny tsodrano dia ataontsika ny hira 2:77 ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa. Dia hitsangana ary sika andray ny tsodrano. Raisa amin'ny finoana ary ny tsodrano, izay tonony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika, fa izy no hatanteraka izany ho antsika. Fiadanana ane ho any rahalahy, ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy tompontsika. Ny fahasoavana ane ho an'izay rehetra tia an Jesosy Kristy tompontsika, amin'ny fitiavana tsy mety levina. Amen. Mancapi avinitu lumivava ni teni tsaranu meni tadidi nyatiti na tutusa isi efalu mitserini atau maunira Japanu Mancapi avinitu Miasà ampitumburatale tasuna Vula farsana na erikulu anupu nituputsitua Japanu Botsara
an'andriamanitra ireneny voninahitra amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen.